Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Crée ton style avec Tur Sergio. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. Socavitre, Baolay, Université GSI, magasin Sharp Tsaralalana, bijouterie Tur Sergio, manolotra anao ny vaovao. Inona no ataon'ny filoham-pirenena mbola ilamina ihany ve ny raharaha politika ankehitriny? Nahoana ny tonga amin'ny teboka tsy fankazahoana tahaka izao ny député sy ny filohan'ny repoblika? Fanontaniana apetraka ny olon-tsotra manampy ny hoe taorian'ireny zavatra nitranga ireny efa misy tranga ahitana taratra fikarohana vahaolana na marimaritra iraisany ve amin'izao fotoana izao? Na emitra amin'ny fotoana tsy mbola fantatra ny fahatongavan'ilay fiaramanidina ATR 62600 faharoa any kompania mpitaterana Air Madagascar feno tsara teknika tsy mbola feno amin'ny Air Madagascar no antony fanemora raha ny fanazavana avy amin'ny kompania mpitaterana ety androany. Raha aman-dreny miisa 420 teny Akadinandriana sy Bongatsary ary Alasora no nahazo mari-pahaizana ny zoma sasabotsy teo taorian'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra karakarain'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Fanomezana vary, menaka, siramamy, paty sy lamba firakotra ary akanjo ho an'ireny nanatrika fiofanana zezika sy masom-boly iray taonina sy 300 ihany koa no nozarainy teny Ankady Vorobe Atsindrano. Ny andindinin'izay rehetra. La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changgong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changgong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolay, toujours meilleur. Socavitre, à l'occasion de cette fête nationale, une remise de 10% vous sera offerte du 1er au 30 juin pour les volets roulants et menuiseries aluminium. Socavitre en doute à peine, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle. Socavitre en doute à peine, 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en doute à peine, très sincèrement à votre service. Hoandrendrehitra nanomana fanomezana ho anareo ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier Tsaralalana. Feno petits électroménagers avo lenta amin'ny vidiny tena mirary ny lakozianao. Misy aspirateur, mixeur, rice cooker, table de cuisson, haute aspirante sy ny maro hafa. Ahitana grands électroménagers ihany koa ny magasin Sharp Tsaralalana. Ohatra amin'izany ny congélateur, réfrigérateur, refroidisseur, na koa four encastrable sy machine à laver. Ho an'ny sofina sy ny masindray, manolotra appareils électroniques toy ny musique, microsystème sy TV LED Full HD ihany koa ny Sharp. Ho an'ny fetindreny izany, matika magasin Sharp. Mahazo garantie 12 volana sy service après-vente izay mividy appareil Sharp. Aza misalasala ary manantona ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier Tsaralalana. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous?
Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés. Informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir. L'EFMET, spécialiste de meubles de maison et de bureaux, vous propose des salons de qualité, des revêtements en cuir de bœuf, en tissu lavable et des hauts sables et des produits à des prix compétitifs. Meublez votre chambre à coucher avec un modèle classique au royal. Pour la salle à manger, nous proposons des modèles uniques à Madagascar en bois massif, en marbre naturel et en verre trempé. Et aussi un large choix pour le bureau. L'EFMET vous permet une garantie sur tous les meubles, livraison et installation gratuite. Ny azony vanikolaka, ny tanin'andriny ny tsara, ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao, dia antsoy azy ny laharana 033 31 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Oh non, encore du bourrage, j'en ai marre. Quelle perte de temps. Et savez-vous qu'un bourrage vous coûte 2 à 3 minutes de votre temps? Vous voulez une solution? Utilisez Navigator. Le papier extra blanc avec 99,99% sans bourrage. Pour un papier standard, il y a 5 bourrages par 10 000 tirages. Navigator n'en est qu'à 1. En plus, il économisera 7% sur votre consommation d'encre et tonnerre. Navigator. Économisé par la qualité. Crée ton style avec Tio Sergio. Miaraba tombo kilasy tsongo vavy tonga soa indray amin'izao fotoana ny fampahalamba avao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV izao asainam-panajandray ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Inona no ataon'ny filoham-pirenena mbola ilamina ihany ve ny raharaha politika ankehitriny? Nahoana ny tonga amin'ny teboka tsy fankazahoana tahaka izao? Ny solombambahoaka sy ny filohan'ny repoblika fanontaniana apetraka ny olon-tsotra manampy ireo ny hoe taoriana ireny zava-nitranga ireny fa misy tranga ahitana taratra fikarohana vahaolona sa marimaritra iraisana ve amin'izao fotoana izao rafitinina mbola azo antenena irindra ve ny fiasan'ireo nomen'ny vahoaka fahefana ahafahana miroso amin'ny tena fampandrosoana ny Madagasikara arao ny matoan-dahatsoratra Enikajy Rakoto Manantsoa. Sanatria ve tonga amin'ny teboka tsy ahafahana manitsy ny fahadisoana teo amin'ny fanapahan-kevitra noraisina intsony ireo tompo-pahefana amin'izao fotoana izao. Solombavambahoaka 420 izany hoe 220 ny député izany zao resy lahatra fa mila miala eo amin'ny toerany filoham-pirenena fa namadika tanindrazana sy namerimberina ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana izay nanaovany fianianana. Porofoin'ny fanambarana sy ny fanazavana maro lafy nentin'izy ireo nandritra ny herinandro ny valona iny izany ary ny afara tamin'ny fametrahana fitoriana teny amin'ny HCC Ambohida.
etsakilan'izay ihany koa anefa raha ny valikafatra avy amin'ny filoam-pirenena mbola mahatoky ny heriny sy ny tolotsaina ireo mpiara-miasa akaiky aminy izy miaraka amin'ny antoko HVM. Porofon'izany ihany koa ny kabary izay nataony namatratra ny tsiny noho ny fikatsahana tombontsoa manokana ho an'ny député. Kabary ny tompon'andraikitra mitady fampiavanam-pirenena ve ny toy ireny. Kabary izay noraisin'ny député maro karazana ompa sy fanadiovan-tena. Maro no efa nilaza fa ilay fivorinana ny voizana fampiavanam-pirenena nefa namoahana tsokevitra politika rano fotsiny teny Ivato no rangory fototry ny hafa amin'izao raharaha zao. Toy ny nanome rariny izay rehetra ny hevitra izany ny zava-misy ankehitriny ary tahaka ny manome rariny ihany koa ireo filoham-pirenena rola izay nisitaka tsy handray anjara amin'izany. Vao ny zoma teo ny mpanolotsain'ny filoham-pirenena iray no nilaza fa tsy noenoina izy ireo tao andapa na dia efa nilaza aza fa hoditra akondro iny saritsarina fampiavanam-pirenena natao iny. Toy ny manome rariny ireo hery politika izay tsy nanatrika izany ihany koa ny zava-miseho amin'izao fotoana izao. Resaka fandravana avokoa no nanaraka ny fivoriana teny Ivato iny fa tsy nisy fampiraisana izay takiny ny fampiavanana. Fandravana ny FFM, fandravana ny anteny miaram-pirenena ary dia izao mananontany na fandravana ny filoham-pirenena izao. Niala ny TIM, vaky ny HVM. Na ny filohan'ny vondrona parlementaire HVM teny Tsimbazaza nanao soni ny fitsipahana ny fitokisana ny filoham-pirenena. Tsy mbola nisy fanazavana na kabary na iray aza, miaiky na dia pahapadisona nataon'ny filohan'ny repoblika na ireo manodidina azy hatramin'ny androany ka nipoirana ireny resaka ireny. Ny zava-misy miroso amin'ny famiatrahana PDS amin'ny distrika maro toa an'Antsirabe sy Miarinarivo ny fitondram-panjakana. Ao amin'ireo commune izay mirotsaka ho kandida ny ben'ny tanàna Perinasa. Voafaritry ny lalàna nefa fa tsy azo atao zany ary lefitry ny ben'ny tanàna ho mitondra ny commune raha mirotsaka ho fidina izy. Vondrona politika manana kandida amin'ny fifidianana ho avy io maro manoloana izany no mahita ary mihevitra fa fiantsiana ady sy filambaniny manoloana ny tsy fanarahan-dalàna izany. Tsy vaovao intsony anefa nitranga tahaka izany rehefa novain'ny gouvernemanta tsy hisy anarana sy tsy hisy sary ny bileta tokana. Ary efa retany ren-danitra ihany koa ny voalaza fa fanitsakitsahana lalam-panorenana nataon'ny mpanao politika manam-pahefana ankehitriny. Ka tsy misy hevitra mafonja na fanazavana mahitsy ofisialy, manda na milaza sy manapirofo ny mifanohitra amin'izany ataon'ny eo anivon'ny fitondram-panjakana. Resaky ny Mona sy Marenina ary ve izy ity? Tsy afaka hitondra fanetretena ve ny fahefana eo am-pelantanana? Hatreto aloha miziriziry amin'ny heviny ny rehetra, azo antoka kosa fa hafana ny toedra raha amin'ny herinandro avy io. Vaovao ny fitaterana nabakabaka kosa indray fantatra fa nahemotra ho amin'ny fotoana tsy mbola fantatra indray ny fahatongavana ilay fiaramanidina TR 62600 faharoa ny kompani fitaterana Air Madagascar feno tsara teknika tsy mbola feno no amin'ny Air Madagascar no antony fanemorana raha ny fanazavana azo eo anivon'ity kompani fitaterana ity efa totosany izy mafarany teo kosa ny fandraisana ny filankevim-pitatany ity fiaramanidina ity tamin'ny izy mafarany teo. Fa eo amin'ny pejy sosialy kosa indray Ray aman-dreny miisa 420 teny Akadinirina sy Bongatsara lasorana nahazo mari-pahaizana ny zoma sy asabotsy farany teo taoriny ny fampianarana namaky teny sy manoratra ny alphabétisation izay karakarainy ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Nisy ihany koa ny fanomezana vary, menaka, siramamy, paty sy lamba firakotra ary akanjo ho an'ireo rehetra nanatrika ny fiofanana. Zezika sy masom-boly 2 taonina sy 300 kosa no nozaraina amin'ny ireny mpianakaviana misy 540 teny Ankadivorobe Atsimondrano fiainana sosialy sy ny fanampiana amin'ny mpiarabelona no tanjon'ny fikambanana. Gaetan Ndretsilavo. Afa-po tanteraka tamin'ny fampiofanana mamaky teny sy manoratra ireo ray aman-dreny tamin'ny komina manodidina n'Antananarivo renivohitra. Isan'izany ny teto Akadinandriana, ny teto Bongatsara ary ny teto Alasora. Tsy manavaka ny fampiofanana roso ny vehivavy malagasy miara-miainga, raisina avokoa ireo rehetra te hanova fahalalana amin'ny fahaiza mamaky teny sy manoratra. Niaraka tany rehefa niaraka mivory tamin'izareo tany niaraka tany tsy manavaka izy namanitra raha ny raisiny mitovy amin'izay. Zay indray ara ny afia. Isan'ny tarigetra hijoroan'ny fikambanam-behivavy malagasy miara-miainga ny fiahinana ara-tsosialy sy ny fifanampiana amin'ny mpiarabelona. Sehatra iray sehoana izany ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ireo olon-dehibe tsy nanana fahafahana hiditra an-tsekoly na ny alphabétisation. Ray aman-dreny miisa 420 no nahazo mari-pahaizana avy amin'ny fikambanana taoriny ny fiofanana nataon'izy ireo. Amin'ilay fanentanana zany dia mba nahay nanoratra, nahay namaky teny
mba nisy koa mba entiko nantsiko ny zanako tao an-trano ny hitako kely tany tombotsoa anay zany mba de sorana be dehibe indrindra fa izy ray aman-dreny zay nanetana natao hoe ny azakazaka isaky mandeha makeny aminay iny e mba tsy kivizina izany aizy. Ity renim-pianakaviana ity ohatra 70 taona mahery izy izao mahay mamaky teny sy manoratra izy izao rehefa avy nanaraka fiofanana tato anatin'ny volana vitsivitsy. Tsara sady tsy manavakavaka fa mitsimbona andreo madinika ary izy tsy manao politika ihany koa izy fa miara mifanetana ny mampiarabelona aminy na resy lahatra hianatra dia noho izao raha ohatra ka mijery ny kahie an-dranako a dia tsisy zava-pantatra ao anatin'ilay kahie raha ohatra koa ka te mba hijery na dia mibaiboly fotsiny ihany ara dia tsy haiko. Fiara-miasa amin'ireo mpikambana iny fotony no ahafahana manatanteraka ny fampiofanana tahaka izao. Vonina trano ny anomeditra ikefananana izy ireo na dia misedra fahasarotana aza indraindray. Zany olona hoe tsy mahay mamaky teny sy manoratra zany amin'izao fotoana vaninandro ianantsika izao zany dia tsy tokony izy tsony ka dia faly izy ireo nahazo an'ilay fiofanana dia mbola maniry zany izay manentana fa anitatra zany izay amin'ny fokotany hafa indray amin'ny deuxième vague izao. Resy lahatra tanteraka araka izany ny mpikambana amin'ny vehivavy malagasy miara-miainga fa tsy misy fampandrosoana vanina raha tsy misy fanampiana sy fanomezan-tanana araka ny anaran'ny fikambanana miara-miainga ho an'ny fampandrosoana. Ankilany nisy ihany koa ny fizarana masomboly sy zetsika ho an'ny reny manano tena miisa 570 teny amin'ny komina Ankadivorobe. Tanjona ny fanarenana ny fambolena fotom-piveloman'ny mponina eny an-toerana taoriny ny tondradrano farany teo. Fambolena rehetra na tambary zany indrindra moa ny atanetiko io simba ihany koa ka tena matsiaro hoe tena namboly teny ambo vatolampy ny vahoaka raha azo lazana amin'izay tsisy nantenaina zany tsisy naniry dia niraviravo tanana nefa no zay fatongava vehivavy miara-miainga zay zany dia velombolo indray zay ankehitriny. Ankoatr'izay nisy ihany koa fampiarabana tratrin'ny fetiny reny ho an'ireo renim-pianakaviana nanaraka fiofanana nitondra vary, menaka, siramamy, paty sy lamba firakotra ary akanjo ho azy ireo ny filoha nasionaly ny vehivavy malagasy miara-miainga tantely Andriananarivelo. Faritra maro eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina no nahazo tombotsoa avy amin'ny VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga amin'ny alalan'ity fampianarana mamaky teny sy manoratra na alphabétisation ity. Ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga izay tsy mitsahatra ny manampy ireo mpiarabelona aminy araka ny tanjona napetraka.